tafiditra ao anatin'ny fanatsarana tanàna kosa dia vita ary naroso ny fitantanana eo anivon'ny ministera misana nitetika asan'ny filoham-pirenena ary ihany koa ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana ny fotom-panajariana ny tanàna ary ihany koa zany ny fametrahana ireo lamina ny rafitra samihafa ao anatin'iny fanamboarana eny amin'ny manamorona ny bypass iny raha atao anefa izany tsy maintsy anaraka izany ao afara ihany koa ny fanajariana ny tanàna vaovao. Misokatra amin'ny fanotofana sy ny fananganana ny ampahana tany mirefy dimampolo sy 700 hektara manamorona ny fatry ny bypass iny. Vita ny drafi-panajariana ny tanàna vaovao na ny plan d'urbanisme de détail ho an'iny faritra iny. Naseho androany tetsy amin'ny ministera aniovon'ny fitantanan'ny repoblika misahana nitetika asan'ny filoham-pirenena fanajariana ny tany ary ny fampitaovana izany drafi-panajariana ny tanàna ho an'ny faritra manamorona ny bypass izany. Drafitra natao anan-kery mandritra ny 5 taona izy ity ka azo asiana fanatsarana isaky ny 5 taona. Zavatra misokatra angezabe eo dia tenen'angeza eo anatin'izay hoe raha fatatsika hoe olana angezabe tamin'iny dia toerana natao aranirano tsopiny 94 zany Giralda dia midifitry ny rano ny lalana makamiala sora zay ny avy ny rano cru 10 ans izy isaky ny 10 taona